Miarabantsika tsirairay avy manaraka an'izao fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao izao indray. Ny fahaterahana indray, izay ny loha hevitra izay horesahana amintsika amin'ity androany ity. Ny fahaterahana indray. Raha tsy hateraka indray ny olona hoy Jesosy tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha isika ny Jaona toko 7 andininy voalohany sy ny manaraka eo zany. Jaona toko 7 andininy voalohany. Ary nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy, mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'ny Jesosy noho ny alina ka nanao taminy hoe: Raby eo, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao izao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy hateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy: ataon'ny olona ahoana no hateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibony reniny indray va izy ka hateraka? Jesosy namaly hoe: lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha misy olona tsy hateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Izay hateraky ny nofo dia nofo, ary izay hateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy hateraky indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiny ary renao ny feony, nefa tsy fantatrao izay hiaviany na izay alehany. Dia tahaka izany izay rehetra hateraky ny fanahy. Nikodemosy namaly ka nanao taminy hoe: atao ahoana no hahatonga izany zavatra izany? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe: ianao va no mpampianatra ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra izany? Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, izay fantatray no lazainay, ary izay hitanay no ambaranay, nefa ny fanambaranay tsy raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany no lazaiko taminareo ka tsy inonareo, ahoana no inonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho? Izay ten'izay no raisitsika androany fa resaka ny fanaovan'ny Jesosy tompo tamin'ny Nikodemosy. Nikodemosy ilay fariseo. Ny fariseo dia ireo izay fatrapandala-ny lalàna, fatrapakatoa ny didy folo sy ny lalàna ny jiosy rehetrarehetra, ary fatrapanaraka an'izany sy mpankatoa izany, kanefa tsy nitondra fiainana izany. Ny olona tsirairay avy araka nefa fantatsika noho ny fahotana dia tafasaraka tamin'ny ray, ary rehefa tafasaraka tamin'ny ray dia tsy manana fiainana mandrakizay, tsy manana fiadanana, tsy manana fitsaharana, tsy manana fahasambarana maharitra mandrakizay. Ary rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra dia tsy tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra, ary rehefa tsy tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra dia any amin'ny fanjakan'ny devoly, any amin'ny elo, any amin'ny fahaverezana, any amin'ny farihy mirehitra-afo. Zay no lalana alehan'ny olona, ary zay ny toerana alehan'ny olona noho ny fiodinana tamin'Andriamanitra, noho ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Ary rehefa mamakintsika ny Matio toko 5:20 milaza ny amin'ny fisarahana dia nilazaina hoe: mandehana ianareo makany amin'ny afo mirehatra mandrakizay izay natokana ho an'ny devoly sy ny anjeliny. Izany hoe raha ny sitrapon'ny ray dia tsy ho an'ny olombelona velively ny farihy mirehatra afo, fijaliana mandrakizay, saingy noho ny tsy fankatoavany ny tenin'ny ray sy noho ny tsy natonga azy ho ateraka indray dia lasa any amin'izay toeran'izay misy azy, satria ny ray dia ray marina, zany hoe sady fitiavana izy fa marina sy tia ny rariny ihany koa izy. Ary rehefa marina sy tia ny rariny izy dia tsy afaka manamarina ny meloka no sady tsy afaka manameloka ny marina. Noho izany ny olombelona rehetrarehetra, na inona sarangam-piainana, na inona fari-piainana, na inona fari-pahalalany, na inona firazanany, na inona asa nataony, na inona tokom-pivavahana nisy azy sy fanompoana izay nataony, raha tsy nateraky indray izy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mahazo makany an-danitra na inona natao, fa lasa makany amin'ny fahaverezana, any amin'ilay afo maharitra mandrakizay, any amin'ilay farihy mirehatra-afo izay natokana ho an'ny devoly sy ny anjeliny, ary ny tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, ary ny mola mpanjaka any amin'izany toeran'izany. Dia miresaka Jesosy eto: raha tsy hateraky indray tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ary natao hoe nateraky indray?
ohatrany ahoana zany hoe nateraky indray zany satria ny fandarantsika dia hoe miomana iaona amin' Jehovah ray satria ho avy any amin'ny raha lanitra ny tompo ary rehefa ho avy any amin'ny raha lanitra izy dia ny olona nateraka indray no raisy niaraka aminy eny amin'ny raha lanitra fa zay tsy nateraka indray dia mijanona eto amin'ity tany ity ary rehefa tonga ny fotoana fitsarana sy ny fitsaran'ny tompo dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay izy amin'ity androany ity afatra ho antsika manontany Jesosy mo nateraka indray va aho mo nateraka indray va ianao fa zay no antoka tokana zay ny fepetra tokana ahafahana mandositra ny fahatezerana ho avy ahafahana mandositra ny fitsaran'Andriamanitra ahafahana mandova ny fiainana mandrakizay miditra ny fanjakany lanitra ny resaka mazava ny tompontsika Jesosy teto raha tsy ateraka indray tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra inona no atao mba ateraka indray gagy Nikodemosy ahoana hoy Nikodemosy inona no afaka atao ny olona efa teraka efa olon-dehibe ohatra anazy hoe hoy Nikodemosy molo ampidirina any akibo ray indray dia ho ateraka indray tsy takatry Nikodemosy le fahamarinana ary hoy mihitsy Jesosy matsy Nikodemosy hoe enao va mampianatry ny Israely tsy malala an'izany zavatra zany dia nampianatra azy amin'izay Jesosy nilaza ny fahamarinana no atao hoe ateraka indray dia voasoratra hoe ateraky ny rano sy ny fanahy ny atao hoe ateraky indray dia ateraky ny ray zany hoe tonga zanaky ny ray ahoana moa ny atao an'izany hoe ateraka indray zany raha mamaky zao tsika ato amin'ny jaona toko voalohany raitsika kely zay teny zay fa teny misy fahamarinana goavana be ao anatiny jaona toko voalohany andiny 12 sy ny 13 zao ny voasoratra ao fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny raha na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra eo zao tsika mahita mazava tsara mihitsy hoe naterak'Andriamanitra zany hoe ny antsoina hoe nateraka indray na ny hoe fahaterahana indray dia ny nateraka Andriamanitra nateraka Jehovah ray satria mazava mihitsy ny teny eto amin'ity jaona toko voalohany andiny 12 ity hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga inona ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny raha na ny sitrapony nofo na ny sitrapony olona fa naterak'Andriamanitra eto ry havana malala dia mazava be ny atao hoe nateraka indray zany dia naterak'Andriamanitra move zao move ianao efa naterak'Andriamanitra inona no atao mba hatonga anao naterak'Andriamanitra hoy ny voasoratra hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra le hoe nandray azy io iza le azy mamaky tsika jaona toko voalohany io dia manambara ny apôstôly Jaona hoe tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ny teny dia Andriamanitra ny teny no nisy mpiainana ny teny dia mazava izy ny tena mazava ary ny mazava no nisy mpiainana ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny vonahany zany hoe lay teny tonga nofo dia tsy iza fa Jesosy Kristy dia any amin'ny jaona toko voalohany andiny 12 amin'izay izy dia miteny hoe zay rehetra nandray an Jesosy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra zany hoe lasa manana zo ho tonga zanak'Andriamanitra eto tsika araky ny efa nambara sy nampianarana hatramin'izay tsy miresaka antoko-pivavahana na fikambanana na resaka asa fanompona sy fihetsiketsehana azona ny fanjakany lanitra fa miresaka mihitsy sika eto ny fahamarinana ato amin'ny baiboly izay loharano mila hiverenana fa efa lasa lavitra loatra sika amin'izao fotoana izao ka tsy miverina any an-doharano ntsony izay milaza ny fahamarinana hanika lovatsofina ny mahatonga antsika ho kristianina fandovana ireo izay nataon'ny razambe tany aloha no mahatonga antsika ho kristianina ary ny fandovana izay fomba fanao sy ny zavatra nianarana izay no mahatonga antsika mieritreritra fa tafiditra ny fanjakan'Andriamanitra anefa voalaza eto fa raha tsy ateraka indray tsy mahazo mahita tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra mieritreritra matsika olombelona hoe mpanota ary te hanao tsara ary rehefa te hanao tsara tsika dia hiezaka amin'izay anao etsika mba hatonga antsika ho voavonjy dia inona avy ny etsika ataontsika ny etsika ataontsika aloha dia hoe
tsy miteny ratsy, tsy mandangalatra, tsy mifokafoka, tsy misotrosotro, tsy mamono olona, manaja ray aman-dreny, makany amin'ny trano fivavahana tsy tapaka ohatra indray mandeha isan-kerinandro, miditra sampana, manao asa fanompona, mandoa didy, mandoa vola, manao soa. Tsy misy maharatsy an'izany rehetra zany, fa zay zavatra zay no nitranga tamin'ilay lehilahy anankiray izay tonga teo amin'ny Jesosy ary niteny hoe mpampianatra tsara, inona no ataoko dovako ny fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy manontany azy hoe efa nivakianao, inona no lazain'ny lalàna? Dia hoy ny lalàna hoe manaja ray aman-dreny, efa nataoko zany. Hoy ny lalàna hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, efa nataoko zany. Ahoana nefa mbola tsy azo ny antoka fa nanana ny fiainana mandrakizay izy, fa ny zavatra atao anatiny dia mibahana atao ny arena, ary ny arena nanaka anazy tsy ho tafiditra ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe ny tiana lazaina amintsika dia izao, tsy reny hetsika ataontsika ireny no anokatra ny varavaran'ny lanitra ho antsika, tsy reny hetsika ataontsika ireny no ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, fa nanao an'ireny ary tsika. Arak'ilay lazaiko teo fanampin'izay amin'ny fomba tsika malagasy dia misy izay mianatra sekoly alahady, vita ny mianatra sekoly alahady dia miditra ho mpandray ny fanasan'ny tompo na manao ny kominio, dia vita izay dia miditra misehatra hafa ambonimbony amin'ny resaka fivavahana, na zay ny anankiray, na koa amin'ny antoko-pivavahana hafa izy dia hoe rehefa lehibebe tonga taona dia atao batisa, dia rehefa vita ny batisa dia mandeha mandroso amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Zany hoe indraindray le hetsika ataontsika ohatr'izay ny eritreretintsika hidirana fanjakan'Andriamanitra, tsy izany velively nefa no antoka hidirantsika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa asa ety ivelany daholo zany. Raha tsy miova ny fontsika, raha tsy miova ny ato anatsika, raha tsy ateraka indray mihitsy sika na hanao an'izany zavatra rehetrarehetra zany azy sika, dia tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Mbola piko ihany ny fanazavana, Ezekela toko fa 4:30. Ezekela toko fa 4:30. Ny atao hoe nateraky indray dia izao, ateraky ny rano sy ny fanahy, hoy ny voasoratra. Zany hoe ateraky ny rano sy ny fanahy, ateraky ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe misy fiovana fo, fiovana toe-tsaina, fiovana fomba fanao, fiovana anaty ifotony mihitsy zany. Miala zao tontolo zao, miala ny fahotana, miala ny toetra mampanota, dia miditra ny tenin'Andriamanitra zay mahatonga antsika ho ateraka indray. Zay le voalaza tany amin'ilay Jaona toko voalohany teo hoe zay rehetra nandray azy, nandray an' Jesosy tompo dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Tsy nateraky ny ra, tsy nateraky ny olona, na ny sitrapon'ny olona, fa naterak'Andriamanitra. Dia naterak'Andriamanitra dia nateraky ny tenin'Andriamanitra. Mamakytsika any amin'ny jerentsika any le Ezekela fa 4:30 rehefa aveo, fa mamakytsika any amin'ny Petera voalohany, Petera voalohany toko voalohany 7:20. Petera voalohany toko voalohany 7:20. Fa efa teraky indray ianareo, tsy tamin'ny vo mety lo, fa tamin'ny tsy mety lo dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Miakatra kely ambonitsika amin'ny 2:20. Satria efa nidiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana ho amin'ny fitiavan-drala tsy miangatra, dia mifankatiava fatratra amin'ny fo. Satria efa nodiovinareo ny fanahinareo tamin'ny fanarahana ny fahamarinana. Ny fahamarinana dia tsy iza fa Jesosy Kristy tompo. Zao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ny fanarahana ny fahamarinana, ary ny fahamarinana ahafahana manao ny fahamarinana dia mila le tenin'Andriamanitra mitoetra atao anatsika. Zay no mahatonga izy mitohy avy hoe nateraky indray nareo tsy tamin'ny vo mety lo, fa tamin'ny tsy mety lo dia ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe ny atonga andova ny fiainana mandrakizay, andova ny fanjakan'ny lanitra, dia ny fifonako ny amin'ny fahotana rehetra vitako ary ny tsy fiverenako amin'izany intsony. Zay no atao hoe fibebahana. Zany hoe fiovana lalana, changement de direction. Zany hoe raha tany ny lalako fahiny dia miova tanteraka ary amin'ny ilany ary lasa any ny lalako amin'izao fotoana. Fiovana, zay le hoe fahaterahana indray, na hoe conversion, na hoe fibebahana. Mandalo fibebahana. Ny fandalovana fibebahana, ny atao hoe fibebahana dia zay hoe mifona ny amin'ny fahotana rehetrarehetra ary matoa mifona dia miaiky fampanota, miaiky fa ratsy ny natao, ary tsy te hiverina amin'izany intsony, tsy te hierika an'izany intsony, fa
andeha amin'ny lalana vaovao. Tsy noho ny herin'ny tena nefa na noho ny asa fanompona zay lazaiko teny aloha teo sy ny hetsika rehetra tao, fa noho ny finoana an' Jesosy Tompo. Mbola mamaky an'io Jaona toko voalohany sy toko faharoa sy toko fahatelo tsika, any amin'ny Jaona toko fahatelo dia haitsika loatra le hoe Jaona toko fahatelo andiny fahaenina ambin'ny folo le hoe nomen'Andriamanitra ny zanany lahatokana, dia avy eo ary amin'ny farany hoe mba tsy ho very zay rehetra mino azy. Zany hoe ny atonga anao tsy ho very fa anana ny fiainana mandrakizay hiditra amin'ny fanjakany lanitra dia ny finoanao an' Jesosy. Zany hoe le finoana an' Jesosy no mitarika anao tonga saina fampanota sy ratsy, ary mitarika anao hiala amin'ny fahotana ary tsy hiverina amin'ny intsony, mifonany amin'ny fahotana ary manaiky an' Jesosy ho mpanadio, mpanamasina, mpanamarina, mpamonjy, mpanavitra anao ary tsy anao afa-tsy izay sitrapony intsony. Nateraka indray mira mino an' Jesosy, mira mibebaka, mira tsy miverina amin'ny fahotana intsony. Dia miverintsika any amin'ile Ezekiela toko fahaenina amby telopolo faminaniana izay nambara tamin'izany fotoana ary tanteraka amin'izao fotoana izao, ary molo tanteraka amin'ny ho avy ihany koa ho amin'ny zanak'Israely, fa tsika tsirairay avy izay nibebaka ary nanaiky ny Tompo dia zanak'Israely ara-panahy. Vakio ny Romanina toko faha 7:1 izay noho ny fiodonana zanak'Israely dia lasa nazo ny famonjena ihany koa tsika, fa ny famonjena tena ampiandohana dia ho an'ny jiosy, ho an'ny zanak'Israely. Kanefa noho ny fiodonan'ireo sy noho ny fahajamban'ny masony sy noho ny tsy fanekeny an' Jesosy ho Tompo sy mpamonjy amin'izao fotoana izao izay mbola miandry misy hafa hoy izy, nefa efa nambara fa Jesosy ny mpamonjy, noho ny fiodinany dia lasa tafiditra amin'ny fanjakany lanitra sika ary lasa lay lasa natao grefy zany sika amin'ilay fototra oliva, amin'ilay oliva fototra noho ny fitiavan'ny Tompo zany, dia azosika ihany koa ny famonjena noho ny fahasoavany. Hitantsika amin'izay amin'ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo tsy ho vakitsika daholo fa manomboka amin'ny 5:1 ka hatrany efa 7:30 any vakininao rehefa vita eto ny resantsika. Fa ny zavatra anankiray hoe inona zany ny marika, inona no ahitana fa nateraka indray ianao. Mahitana fa nateraka indray ianao dia miova ny fomba fisainanao avy eo, miova ny fomba fiteninao avy eo, miova ny fomba fanaonao avy eo, miova ny namanao avy eo, miova ny zavatra mamaika sy mahalinanao avy eo. Zay zavatra fahotana zao tontolo zao sy faratsiany zao tontolo zao izay nitarika anao tany amin'ny fahaverezana, tsy teherika an'izany tsony ianao ary tsy antery nefa, tsy baikon'olona nefa, tsy terenin'olona nefa, tsy arahan'olona nefa, fa no le tenin'ny Tompo mitoeranao ilay hery dia lasa tsy tiany ny fanahinao azy fotsiny ilay zavatra ratsy rehetrarehetra. Ato amin'ity Ezekiela toko fahaenina amby telopolo ity dia hoy izy amin'ny 1:30 hoe dia ho tsarovanareo ny lalan-dratsinareo sy ny fanao tsy metinareo, ka dia aharikoriko anareo ny tenanareo noho ny fahadisoanareo sy ny fahavetavetanareo. Tsy noho ny aminareo no anaovako izany, hoy Jehovah Tompo. Aoko ho fantatrareo izany. Zany hoe rehefa nateraka indray aho, nanaiky an' Jesosy Tompo, dia hafa misy ny fomba fisainako, hafa ny fomba fijeriko, hafa ny fomba fiteniko, hafa ny toe-poko, hafa ny zavatra masarika sy manahitra, fa ny zavatra taloha rehetra izay ratsy tsy nety na misaina an'izany ara dia marikoriko noho ilay fanahy masina atao anatiko, noho ilay teny, ilay teny tonga nofo, ilay teny, ilay vombo toetra atao anatiko, mahatonga olom-baovao. Miakatra kely tsika any amin'ny Ezekiela toko fahaenina amby telopolo ity dia hoy ny voasoratra hoe ho fafazako rano madio ianareo. Ny rano dia tsy inona fa ny tenin'ny ray, ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe fa madio rahateo nareo noho ny teniko izay nilazaiko taminareo. Zany hoe ilay rano dia ilay tenin'Andriamanitra. Ilay rano dia tenin'Andriamanitra ary io rano io mila manasa antsika, manova ny fomba fijerintsika, manova ny toe-pontsika, manova ny fomba fiainantsika, dia mila mandray an'io teny io tsika, anasa antsika, anasa ny fombantsika, ny fanahintsika mba hadio anatrehan'ny Tompo. Ary izay koa voalaza any amin'ny Efesiana toko 5 any hoe ny lahy tokony ho tiany vadiny ary manasa azy amin'ny rano fanasana ny teny. Zay zany hoe ho fafazako rano madio ianareo dia adio. 5:20 any ny mba ho afaka fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no manadiovako anareo, ary omeko fo vaovao ianareo, ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo, ka tonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrana ny fitsipiko ka hanaraka azy. Zany hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy, mena fo vaovao, fo nofo sy olon'ny fo vato, mena fanahy vaovao, mena sasana amin'ny rano madio amin'ny tenin'Andriamanitra. Nateraka indray ve aho, nateraka indray ve ianao? Raha tsy mbola nateraka indray ianao, fotoanany izao mibeba
ialao ny fahotana, ialao ny faharatsiana rehetra. Minofa ny rahan Jesosy manasa, manadio, manamarina anao, minofa Jesosy no mpamonjy, dia andova ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Fa raha tsy mbola nateraka indray ahako, na inona asa ataoko sy fihetsiketsehana ataoko sy fanompona rehetra ataoko, na inona anarana mpanompon'Andriamanitra hoentiko mamazao aho, raha tsy nateraka indray aho, dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa mila ateraka indray, mandraisany Jesosy, mibepa, raiso ny fanamasinao ao anatinao. Zay ilay ateraky ny rano sy ny fanahy. Dia ho an Jesosy ihany ny voninahitra. Mbola toizantsika ao aoriana, izay mbola tokony fantatra ny amin'izany. Amen.